Mantimire funikazurai nitranga tampo keny atampony afona zavy mantimire zaza vaviray niazakaza taviny tsy fantatro hoe nahoana hira 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 mafy hoanareo manatriketo hira 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 mafy hoanareo manatriketo Zavy mantimire na nitrefatrao nampizarazara hoa izao tontolo izao zavy mantimire sasany nandefitra tsy afaka niteny fianareo no ny lalao manampy ny fivoarany fiainan'ny vehivavy ny fametrahana ny zanany any amin'ny ireny crèche ireny efa eto izy valo mirahavavy samy manana ny heviny eo ireo pomba eo ireo tsy makasitraka noho izany dia hoenoy tsika tsirairay ny hevitra izy ireo amin'ny ankapobeny aloha ary amin'ny ankapobeny inona ny zava-misy eto Madagasikara mbola tazonitsika foana hatramin'izao ny hoe ny reny no natao hitaizany zaza ao anatin'ny fiarahamonina izay ny fiarahamonina no nametraka an'izay hoe ny reny no natao hitaizany zaza ankehitriny anefa dia tsy napetraka intsony hoe ny lahy no natao hitady vola fa efa miandahy miambavy sika ny mitady vola nefa tsy nesorona tamin-dramatoa ny fitaizana ny zaza izay ny zava-misy eto amintsika ka manahoana ary omena anareo pomba ary aloha hoe tena manampy ny vehivavy tokoa ve manampy ny fivoaran'ny fiainan'ny vehivavy tokoa ve ny fametrahany ireny zaza ireny any amin'ny crèche dia manampy be deabe ny vehivavy miasa tokoa ny mametraka ny zaza any amin'ny crèche satria afaka miasa ampilaminana tsara ny vehivavy miasa rehefa any amin'ny crèche zany satria ireo mpanabe any dia efa matianina ary avanana amin'ny fitezana ny zaza afaka miasa ampilaminantsaina ahoana ny hevitrareo tsy pomban'izany hevitra zany ny tokony hitaizany zanany zany fa tsy avela aman'olona izy na alefa any amin'ny crèche fa tsara kokoa sy hoe voataizany reny voara-maso zao ary eo amin'ny lafin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zaza toy izao ny ataontsika hoe anohanany zareo an'izay heviny izay tombontsoa be deabe ny azonao satria voalohany indrindra aloha ianao tena tsy mitaintaina tsy mitebiteby mihitsy ianao momba ny zanakao satria any amin'ny crèche voakarakara kokoa ny zaza voara-maso kokoa na ny fahadiovany na ny fahasalamana satria ny olona any amin'ireny crèche ireny mantsy efa nahazo fampihofanana manokana zany izy matoa voaray tanandreny crèche ireny vokatr'izay hoe milamina ny saiko mandeha tsara ny asako raha ohatra ka hoe mbola nienjika zazaty hatrany ianao amin'ny atoandro zany tsy ho vitanao atsaka sy andava mihitsy ny asanao ahoana ny momba izay ry zareo ato amin'le notohanandry zareo amina horonan-tsara fanadidina ihany koa izay hevitra ny zareo zay fa tsy mankasitraka mihitsy ny fametrahana ireo zaza ireo any amin'ny crèche ny groupe ny Lovatina manjitsy metako anazy ihany ohatrany tsy atokizako zany sady tsy azo antoka hoe izy mitaizana azy satria ohatra zay misy problème mahazo anazy dia tsy raha ianao mitaiza dia tonga dia efa fantatra hoe zao no mahazo anazy na ohatra izany fa zay ihany no mitaizana azy dia izay tsy manana sady tsara taiza izy manome sakafo ohatra izany ty zao mikamo be misakafo dia raha ny amin'ny raha anjo izy ohatra hoe mikamo misakafo dia tsy fantatra hoe kamo izy na mazoto fa raha any dia amin'ny fotsiny ka vita kety ihany izy tsy zany tsy anaoko anazy ihany nge tsy daholo ihany tsinondreo lehibe kany ane le kizy tsy hita masonao le fitazana le zaza
tsy hitamasonao tsika fitazany anazy dia aloka any izy eto fa eto tsino izy mba hitako na sahirana le dia manao raha avy ny orana sy ohatra dia misy ankizy miaraka amiko foana izy miaritra miaraka amiketo foana izy firy aminao zao no zanako ateto fampitona mampitony dia teto daholo le zanako ao no lehibe salama tsara ihany salama daholo tafita ihany no fianarana sy rehetra rehetra ny ireny no tokony taizany zany fa tsy avela hotazay ny hafa zany ny zaza aloha izy eo mba eo akaikinao mandrakariva foana zany eo amin'ny fiainan'ndray manontolo zaza fito velona teo amoron-dalana lazay ny fatafita hitodika atao amin'ny groupendry allemand indray isika ekena lazay ny teo ihany koa fa misimisy ihany koa ozy ny sarany any amin'ireny crèche ireny manahoana indray zany a ny azonareo tenenina raha izay ny hevitra ny zareo reo ny tolotra zany a dia ho an'ny olona rehetra araka ny fahafahamividy zany misy hatramin'ny 10,000 ariary dia raha 10,000 ariary zany isam-bolana mino aho fa misy sahazany zany ao ary misy ny lafo ihany koa fa misy mihitsy zany a raha nivaly teny mazava dia ho an'ny olona rehetra zany a ny crèche mikasika an'le saran'izay koa le mpiasa zany nijerevantsika raha jerena ny fandanitsika amin'ireny mpiasa reny a tsy tonga dia hita vatana fa ny hitantsika zao a le hoe karamany nefa ny akoatran'iny karamany iny a misy an'le fanontaniana tsy hita maso ny sakafon'le le mpanampy zany mpanampytsika io ny sakafony a raha marary izy mila fandaniana ny fitsabonana azy ny sakafo hoaniny dia raha koatytsika zany zay rehetrarehetra zay a mitovy amin'le sarany alohany amin'ny crèche ihany voalaza ny mpanohana ny hevitra tsia teo ihany koa fa hoe raha malakiomana hono ny zanany a dia izy ihany no mahita ny vahaolana ho amin'izay ahoana indray ny hevitra reo mbola resika any ny fitenenana mikasika an'izay a any amin'ireny crèche ireny zany a efa matianina ny crèche zany manana efa matianina izy a efa manana fandara-tsakafo izy mandritry ny herinandro izay tena ara-pahasalamana zany dia manana teknika famanana koa izy satria le fanofanina zany ireo mpanabe ireo amin'ny famanana ankizy mba tena lany a ny anjarany a ohatrano araka le hitantsika tamin'le ray aman-dreny teo misy arety mifindra any amin'ny crèche kasika an'le arety mifindra indray na hoentinao manaraka anao zanakao a na any amin'ny crèche dia ny aretina misy foana zany kanefa kosa ny amin'ireny crèche ireny a misy ny vonjy voina zany a ny mpanabe fa manana izay traika efa manana ny fitsabona ny vonjy voina izay ary koa manana zany izy fanafody kely indrindra hoentina amin'ireny vonjy voina ireny ho anareo ato amin'ny tsy mankasitraka amin'izay nolazainy le ray aman-dreny teo fa hoe lasa mahavita tena ny ankizy rehefa any amin'ny crèche tombony ve zay sa tsy tombony ahoana hoy ianareo mikasika an'le hoe eo amin'ny sakafo tsisy tsara afa-tsy nonondre zany a sady raha manaraka anao zaza afaka mampinono ianao amin'ny fotoana rehetra zay hoe ilany filany sazan'le izy samy hafa mihitsy a le sazany nomena biberance le hoe nomena nondre foana zany maliko an'le ay anareo zany amin'le hoe nonondreny dia ny eny amin'ny crèche eny zany raha latsaky ny enim-bolana dia tena manaja n'le safidy a hoe nonondreny ihany a nomena ny zazakely ahoana nga ozinareo ny atateraka an'izany alohan'ny idirana any amin'ny crèche zany le zaza ataontsika hoe amin'ny fito iny dia efa ataon'le reny voky tsara izy aloha dia rehefa le arainy amin'ny mody koa izy a dia ataony voky nono tsara dia ny problème antsika zany zao le hoe eo anelanelany anefa n'iny zany a iny ny tenenan'ireny hoe tereny a any an-trano le ronono zany a amahanana n'le zaza mandritra ny tontolo andro satria te rehefa tonga any amin'ny crèche le ronono dia tehirizina tsara toerana mangatsika dia tsisy atahorana raha mahay misafidy le reny zany hoe akaiky ny toerana hipetrahan'le crèche na akaiky ny toerana iasany dia manana toerana raha ohatra zany hoe manana fotoana malalaka kely ahafahany mitsirika any amin'ny crèche dia amena seza izy a dia mampinono zany hoe voaja tanteraka zany raha latsaky ny enim-bolana dia voaja koa zany eny amin'ny crèche le hoe nonondreny ihany a nomena ny zazakely voalaza teo fa hoe ny fotoana no sarobidy dia andao resantsika indray zany ho izay resaka fifehezany reny ny fotoana izay noho ny resaka fotoana aza voaarany hevitrareo toany
mandany fotoana ny fanaterana sy ny fakanan'ilay zaza zany zany hoe manao va-et-vient be zany ianao rotoroto be zany le izy sady na avy ny orana na mamanala na manakory zany ny toetrandro dia tsy maintsy zany hoe le zazakely entinao eny miaraka mirotoroto aminao eny zany hoe aterina any amin'ny crèche le zaza. Tsy voatery hoe le ray sy reny andeha hiasa ihany akory no afaka manatitra an'le zaza fa afaka mampanatitra olona zay atokisana izy dia fanasiana karatra zany andraisan'ny crèche an'le olo-kafa zany. Anapiko an'izay koa zany dia misy koa zany telefôna azo fampiatsoana raha ohatra ka mbola tsy afaka le ray sy reny miteraka an'le zaza hoe haka anazy. Na inona lazaintsika aloha misy banga foana eo amin'le affection le zaza le fifandraisan'le reny sy ny zanany raha ohatra hoe ao anatin'ny ray andro surtout hoe zazambola kely zany fa tsy le mianatra ny resantsika ny zazambola kely zany tokony akaikin'ny reniny foana fa misy manque d'affection izy satria amin'ny taona iny zany dia le reny foana ny tokony mbola hikolokolo azy anome tambitamby azy manjary lasa findrany amin'le mpanabe indray le affection le zaza dia zay koa no anisan'ny mahatonga an'le reny zany no réticente amin'le fandefasana ny zanany any amin'ny crèche mifindra any amin'ny mpanabe ny affection. Soloany any maîtresse na ny mpanabe ny reniny ahoana zay? Ampahana fitiavana fotsiny no azon'le mpanabe amin'le ankizy azon'le ankizy amin'le mpanabe sy fameny fotsiny zany oharina amin'le fitiavana omeny reniny anazy ary manaraka zany koa tsy mandaginina zany ny ankizy ampy fitiavana. Ahoana tsara ohatrany mba hazavainareo kokoa le hoe tsy mandaginina. Ampaham-pitiavana ihany zany ny azony eo amin'ny crèche fa miezaka itsika ray aman-dreny amin'ny fotoana zany zay mahafahantsika mameno an'le fitiavana ohatra zao hoe rehefa weekend mba miaraka mitsangatsangana ohatran'izany mba feno an'le fitiavana. Ianareo ve mbola afaka manam-potoana amin'izay fitaizana an'ireo zanakareo zay? Roy mpanabeazana no atao any amin'ny crèche fanambara teo moa zany satria miasa zany reny mpianakaviana dia zay tsy vita tao an-trano tohiziny any amin'ny crèche sy fenony zany hoe tsy manao ninina ilay reny fa manao be dehibe izy fa fanampiny ihany no omena any amin'ny crèche raha ny fahitanay ny hoe satria tsy maintsy miasa ilay reny mpianakaviana. Ny fahaizanao mitondra an'ireo zaza ireo na mbola ao am-pandriana ary izy mbola manao pipi kiloty ny namany dia tsy maintsy misy fiantraikany rehefa miditra an-tsekoly izy. Ny hevitrareo nareo pompa ny zaza pitraka any amin'ny crèche dia mahalala madio kokoa raha oharina amin'ny zaza tsy any zany fahitako azy satria any dia misy ny fanabeazana be dehibe omeny mpanabe mahay mivoaka am-poany zaza tsy voatery mampiasa kosy izy any ary indrindraindrindra rehefa hianatra le zaza hiditra any primaire dia avanana kokoa mora mahay mandray zavatra kokoa ary izany dia tombony lehibe ho an'ny reny miasa satria tsy mila mandany fotoana be dehibe amin'ny fanaramaso ny fianaran'le zaza no izy le efa zatra misy kilalao-tsaina be dehibe zany any amin'ny crèche kilalao-tsaina be dehibe amin'ny alalan'ireo kilalao zay entina manabe an'izy ireo zay tsy voavidin'ireny mpianakaviana any an-trano mihitsy. Ity ny fanohanan-kevitra nentindry zareo dia rehefa avy eo nareo mahazo anjara fitenenana. Zaza niditra crèche koa zany rehefa tonga tikatra amin'ny EPP dia efa mahay manao asa tanana kely izy efa navita graphisme izy tany dia aty zany tsy sarotra amin'intsony zany le ampianarina manoratra satria efa volaka ny tanany fa vatsaina tey zany efa misokatra ihany koa dia mora mahay izy zany tsy manao an'le gribouillage tsony izy raha hoe saina manoratra efa mahay manoratra mahitsy satria efa volaka hatrany voalohany zany. Zay ny ankizy miditra tamin'ny crèche ho aty amin'ny EPP zany tsy sarotra ampianarina tsony izy. Ny EPP moa no mandray andreo zanatsika ireo rehefa avy eo amintsika izy zany hoe ho anareo menga avy eo aminareo zanakareo tonga dia any amin'ny EPP ho andry zareo ao amin'ny crèche ny zanany makany amin'ny EPP zay ny voalazan'ny mpanabe ny hevitrareo.
eo amin'ireny ny zaza no misokatra ny vavadi-tsainy satria ny modely voalohan'ny zaza dia ny reny ka zavatra rehetra izay ataon'ny reny no alainy tahaka amin'ny fiainany. Anao zao reny dia izay asa mifanandrify aminao no anabeazanao an'ilay ankizy. Fa ny amin'ny kresy efa malala izy hoe hatramin'izao dia izao ny kilalao mety aminy. Hatreto izy aloha mamatatra loko hatreto izy milalao anitsy fa mahazo tombony izany izay ny amin'ny tinako anazy hoe mahavita ny reny na ataonao ary hoe arakarak'ilay asa. Ndao ary Claudine. Ianareo zany mieritreritra hoe rehefa miaraka amin'ireny zany ny zaza dia hoe tsy hivelatra mihitsy ny reny ane raha miasa izy tsy voatery hoe raha ohatra izy hoe mpivarotra tsy voatery hoe misy olona foana eo aminazy fa mba misy fotoana ohatra hoe tsisy olona izy dia eo izy manararoatra hoe miara milalao amin'ny zanany dia eo izy zany manao izay azony atao hoe mba miresaka izy mianaka. Io nge afaka any an-trano ianao manao ny anjaranao zay ilay fitenenantsika foana hoe mifameno. Any amin'ny kresy manao azony atao ny mpanabe dia any an-trano ny ray aman-dreny no manao ka ny any amin'ny kresy afaka ilay tenentsika koa hoe be ny tolotra malifaliny an'ilay ankizy fa ny an'ireny eny ohatra tsy teny hoe vitsy ve voarina amin'ny any amin'ny kresy. Ianareo avy ato amin'ny sy makasitraka ny fametrahana ny zaza any amin'ny kresy fitino ary ny aya zany tsy havanana ka ireny fomba fijery nentina teo rehetra ireny zany dia hitantsika eny amin'ny tranga ara-piarahamonina. Misy ny mety voina madinidinika hita rehefa lavitry ny masonao ny zanakao, misy ny tsy fahatombonana maro samihafa ka ho anay eto ankehitriny koa zany dia tsy misalasala ihany koa zany zay miteny hoe mampilamitsaina ihany zany ny fametrahana ny zaza ny mikre. Ny afatra angamba ny indrindra ho antsika reny na dia ny aty lazaina hoe ambany tanàna ohatra ny aty amin'ny PP Maderana Montana azy aza dia hitsitsina vola mikarena reny zanakitsika. Ireo no avitsika, ireo ny karakaraintsika. Angamba ntsika tsy hisy mihitsy reny na ray ka hoe indeha hitady vola fa ho an'ny tenany fa matoatsika mivoaka maraina, matoatsika miady mafy, tsy ho atsika ny adivantsika ohatran'ny reny fa ho an'ny zanatsika ka raha ny masoan'ny zanatsika dia engaviana angamba ny hoe hojerentsika manokany aleo izy ampidirina any amin'ny kresy. Amin'ny tinanazy zany dia vaolana manampy atsika vehivavy mba hampilamitsaina atsika vehivavy ny fametrahana ny zaza eny amin'ireny kresy ireny. Any amin'ny kresy mantsy dia efa nahazo fiofanana ho amin'izay fitaizana ny zazakely izay ry zareo mpanabe any amin'ireny kresy ireny dia ilamitsaina ianao rehefa any amin'ny fitadiavanao any anam-potoana bebeko ainao tsara ny mandrindra hoe amfiry ahy zany makary amfiry any maketsy tsy misy firotorotona tsy misy stress hoe ilay fiteny mazatra atsika ilay fikorotanan-tsaina izay aretina be mpahazo ny vehivavy ankehitriny eto amintsika. Noho izany dia miombika hevitra amiko angamba ianareo raha toa ka samy anaiky sika fa nahazo vahana kokoa ny hevitra ny laza fa hanampy ny fampivoarana ny fiainan'ny vehivavy miasa tena ny fametrahana ny zanany any amin'ireny kresy ireny. Fa samy kosa mahay mijery hoe aiza ho aiza le kresy mety amin'ny zanako, le eo akaikikaikinay ve metimety ihany sa ahoana sa tsy maintsy andeha ary amin'ny 3 kilometatra hanatitra ny zanako. Isaorana be da be izy valo mirahavavy na ny pomba ny hevitra na ny tsy nakasitraka ny hevitra na Tsy maintsy mirevoninkazo ray nitranga tampotampokeny atampony apona zaho tsy maintsy mire zazavavy ray niazakaza daviny tsy fantatro hoe nahoana. Hira 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 mafy ho anareo manatriketo. Hira 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 mafy ho anareo
manatiketo Shouty mainty mire na nitrepatrao nampizarazara wa izao tontolo izao Shouty mainty mire sasany nandefitra tsy afaka niteny fianareo no ny lalao Lohahevitra dia ny hoe manampy ny fivoaran'ny fiainan'ny vehivavy tokoa ve ny fidirany amin'ireny microfinance ireny. Lay hoe microfinance ho adika tokoa ve inona ny teny malagasy mahavoalazan'izy io tsara. Raha isika mantsy no andika izay dia fantatro avy hatrany ny hoavalinao fa toy ny navaloko ihany koa hoe tsy izay nefa le izy tsy izay ny microfinance zany edo tsy izay mihitsy no andikatsika azy hoe fampindramam-bola madinika tsy izay velively satria tsy fampindramam-bola ihany no ataony microfinance fa sady mampindram-bola izy no manao an'ireny tahiry reny ihany koa no manome fanofanana dia aloha ajanontsika any zany le hoe fampindramam-bola madinika ny andikana ny microfinance hotazonitsika hoe microfinance amin'ny teny malagasy lay microfinance nahoana isika no iresaka an'izay ankehitriny dia iaraha mahalala fa miandahy miambavy ihany koa ny fampidiram-bola ho atokantrano dia rehefa hitady zavatra atao isika dia tsy afa-mihetsika raha tsy eo raha vola ny vola nozatry ny fiainane ny vola marangahy fa ngamotsy ny vola koa mavehivavy tsy maninona mihitsy koa zany tsy afaka anao mininona ihany koa zay vehivavy raha tsy misy vola nefa zay mba teanao an'izao zay mba te hompanao volo zay mba te hompanao massage mila fitaovana zany tsy afaka ny anao nininina ihany koa ireo vehivavy ireo raha tsy misy ny vola. Ny zava-misy hatramin'izay fantatsika dia nisy ny banky izay toerana efa fakana n'ireny vola ireny tsy ny rehetra nefa no afaka mindram-bola amin'ny banky taorianan'izay no nampiroborobo ny fisiny itony microfinance itony move tena ampivoatra ny fiainan'ny vehivavy tokoa ny fanatonany an'ireny microfinance ireny tsy teny hoe ny findramany volany amin'ny microfinance tsy izay fa ny fanatonany ny microfinance eo zany ny ady hevitra ry zareo ato milaza fa hoe tsia tsy mety aminay ny miditra any amin'ny microfinance na mitady vola zahay ry zareo ato efa nahita tombony kosa angamba dia nilaza fa hoe mety ho an'ny vehivavy ny fankanesana any amin'ny microfinance ka rehefa tsy ho any amin'ny microfinance tsy ho any amin'ny banky aiza re tompoko ny mety ahitana reny vola dia ho ampiasaina ianareo ato amin'ny pomba no meko fitenenana voalohany raha matodora izay patsihivoko kely fa sady pitazona épicerie no mpivarotra hani-masaka misaotra na ame fitenenana tena manampy ny vehivavy mpiasa tena manana tetika asa maharitra sy mazava ary manana traika efa eo amin'io asa efa fanaon'io izy azo itokisana tsy mivadika ny microfinance mampindrana afaka indramana vola izy manofana ihany koa afaka anaovana tahiry ny tahirinao zay ao an-tranonao io afaka terinao any io mba hisorohana an'izay loza mety hitranga ao an-tranonao manampy amin'ireny vola hoy satria mantsy rehefa betsaka ny vola ampiasainao betsaka ihany koa ny tombony azonao ka ozy ny fiteny malagasy hoe ny vola ihany ny afaka maka ny vola tsika rehetra zao matotsika manana an'io tetika asantsika io hoe anao asa tena dia manana tanjontsika ka mba hataterahantsika an'io tanjona izay irintsika io araka ny fepitaona izay tiatsika hanatanterahana anazy dia mila manana reny vola tokony hanatanterahανtsika azy zany tsika noho izany misy ny fampindramam-bola fanampiana ny reny vola ampiasainao ao amin'ny microfinance io mba hahatonga anao ampivelatra ny fiarikarenanao sy hahatanterahanao amin'ny vinanao ara-potoana arak'izay itiavanao anazy manomnitra toy izay ihany koa ianareo atao amin'ny tsy mankasitraka aiza tokoa ianareo no mahita reny vola ho ampiasaina misotranao aminay zany atao amin'le hoe tsy mankasitraka dia tsy voatery indram-bola vo afaka mampandroso ny orinasanao ianao aminay
rehefa mahay mitantana ianao mitantana tsara ny vola eo am-pelatananao mitantana tsara ny orinasanao mahay manavaka ny vola ao an-tokantrano amin'ny volan'ny orinasa ary ihany koa efa manana fahalalana momba ny haivarotra zany hoe fahaizana mivarotra fahaizana misintona mpanjifa vaovao aminao tokony ampitomboana ny vola ampiasainao ahitarina ny asa atao ampitomboina ny entam-barotra mitady lalana maromaro kokoa tsy mitsahatra mikaroka fomba hanatsarana ny asanao ary farany araka ny eritreretanay anazy dia hoe ny fahaiza-manao miampy ny eo an-tanana ary miaraka amin'ilay fanaovanao tahiry dia ampitomboanao ny eo an-tanana zany hoe ianao manontolo miaraka amin'izay anananao no ampiasainao atotonao ampivoarana ny orinasanao fa tsy voatery hoe mindram-bola ary ny afatra tonga dia azoko ampitaina amintsika rehetra moa dia hoe aza maika ny anakareny fa aleo manaraka zanatohatra ihany fa ny tonga soa ihany no ara-baina fandanja aloha hatreto raha ny fahazahoako azy aloha zany dia efa manana ambombava ry zareo ampiasainy dia mionona amin'ny ambombavany ahoana kosa indray ny mikasika ny zanabola amin'izy ireny misaotra na amin'ny fitenenana ka eo indrindra ny tena tsy anakenay ary andavanay an'izany hoe fidirana amin'ilay microfinance eo indrindra manko satria manentana anao izy mipopoka be mihitsy ilay publicité hoe afaka mampindram-bolanao zahay vetivetika dia mivaly mifangatanao afaka alohanao eritaona na rotaona na zay fahafahanao ny vola kanefa arakaraka ny fitarazoanao andohan'iny volan'iny dia efa vola mandehandeha koa ianao andao hoe ny hevitra ahoana iny azonareo tenena mikasika izay tsara le hevitra hijoroantsika tsara tokoa raha hoe ampy tokoa ny eo am-pelatanantsika dia tsy misy antony tokoa andeha hidodododona anantona ny microfinance fa kosa amin'ny fotoana misy fotoana ohatra tsy ampy ny eo am-pelatanana misy commande nefa tonga tampoka zay la atao hoe fanararoatra ho avelana ho votsitra ve le commande satria tsy ampy ny vola ampiasaina eo am-pelatananao angamba tsy izay no tonga ao an-tsainao fa hoe aiza no ahita vola anapiko an'ity eto am-pelatanako ity ahafahako misambotra aingana an'ity commande be manoloana aty mety avonjy ao anatin'ny fotoana foy ity mety ahafahako manarina ny orinasako amin'ny fotoana foy izay tsy eritreretiko akory dia ho aiza ary ianao no hitady vola ho any amin'ny havana ho any amin'ny olo-pantatra ho any amin'ny mpampanjana-bola zay tsy izoviana amintsika ny zana-bola amin'ny mpampanjana-bola fa tsisy latsaka ny 50 isan-jato na amin'ny maherin'izany misy ary ny 100 isan-jato mihitsy ary raha any amin'ny havana indray na ny olo-pantatra fatatsika fa efa krizy ny andro raha manam-bola ho ampindramina anao izy ho ampitomboanao ho ahodinao tsy aloana izy manodina azy ka amin'izao fotoana izao raha misy olona mampindram-bola anao tsy isy volan'olona omeny anao maimai-poana ka tsy isy sara ny volan'olona ho ahodinao satria ny vola iny dia tsy miafina amintsika ferahantsika malala fa ho ahodina iny ary ho akana tompony noho izany tsy maintsy andoavanao sarany kosa ny zavatr'olona nindraminao ny vola iny dia tsy anao fa nindramina ka raha mba nahodin'ilay olona koa iny mety mba nahazo ny tombo bebe lavitra mihoatra noho izay zana-bola alainy aminao raha matolilianina arakaraka ny ametrahanao angalanao ilay zana-bola ampiasainao no mahalava ny fotoana iny koa ka raha tara ianao anatin'ilay fotoana fandoavanao vola dia mitombo ilay zana-bolanao ary tsy manana antoka ianao amoanao an'iny angalanao zanany reny vola zany maka volany moa dia aka volany aminy ianao zany indram-bola efa tsy manana antoka ianao mihoatra amin'ny vola alainao dia tsy manome mihitsy izy raha matositraka eo indrindratsika alohan'ny angalanao volany aminy dia efa nytaratasy aloha manginy fotsiny fikarakarana n'izao tadiavina daholo ty rehetrarehetra ity mantady antoka izy ary ny antoko an'io tsy proportion an'ny vola alainao 150% ny vola indraminao ny entana ny antoka alainy aminao ka raha ty tsy ahavoalohan'ny vola indraminao ianao tsy lasa mban'ny kely ananana
dia aloha zay zany manentana hoe aloha zay kely eo atom-pelantanana no ahodina fa rehefa tsy tratran'ny ozapery aza atao e. Ahoana ny anazavanareo ny sainay mpijery eto? Araka ny resaka nandeha teo zany a dia henonay be hoe matahotra nareo. Misy tahotra zany any anatin'ny vehivavy a mpiasa teny. Araka ny fomba fitenitsika malagasy hoe zay samaty no mifono lamba meny, dia zay zany ny tianay horesahana hoe tena manampy ary tena ilain'ny vehivavy mpiasa tena ny findramam-bola amin'ireny toerana izay efa natokana ho amin'izany ireny. Raha manana tetikasa matotra ianao ary tena efa nahavita ny kajikajy rehetra momba n'izany tokoa hoe ity asako ity averina zana-bola, ity asako ity averina renivola, ity asako ity ananako tahiry mihoatra ny ony teo aloha, izay tsika vao hiroboka amin'io findramam-bola io fa tsy famitaka akory tsika sanatria. Manoloana an'izao fiainana izao mahatotsika vehivavy sana nanapa-kevitra fa hiasa tena dia efa hitantsika zany ny tsy fahampiana ao amin'ny tokantranontsika, anampy ny vadintsika amin'ny famelomana ny zanakitsika. Noho izany raha nanao calcultsika tamin'ny volan-dramose, raha tsy hoe ramose anga manamanana toeratoerana ambonimbony any amin'ny orinasa izy dia bebe mibizina, dia misy ny vola ataontsika tahiry anaovantsika n'io asa fanampiana azy io. Fa raha atao ny kaonty mandalo krizy ny firenena, tsy manana tsaika tahiry, tsy azo lazaina hoe anana tahiry tsika. Ka noho izany zay no antom-pisitsika anampy ny tokantranontsika, ampiroborobo azy sy ampivelatra azy. Ka aiza ary no ampitombotsika amin'izay, aiza ary no ampivelaratsika ny tokantranontsika io, zay no mampitarika korotana lava ao amin'ny tokantranontsika io no io volo io ihany. Manao ranga midikina ny ankizy fa tsy ampy ny zavatra ilainy satria ny namana efa manana an'izao, mamana efa mijanona fotsiny amin'ilay tahiry kely na meny dada. Ka lahoery ary raha vehivavy sahi manao dingany amin'ny fiainantsika, mindrama vola fa taro tsara ny zavatra tokony ampiroborobo ny asantsika, fa itsika ane ny herin'ny tokantranontsika amin'izao e. Zay zany. Akoatran'izay hita ihany koa ny fiainantsika andavanandro ny tahotra eo amintsika mpampiasa vola hoe sosanatrika misy ohatr'izao, sosanatrika izao. Zany hoe misy zany ny aya mety hidirana sampony eo amin'izay ary. Ahoana ny hevitrareo tsy makasitraka ny ty makany amin'ny microfinance ity? Saotra tompoko na amin'ny fitenena. Ramatobako dia mpanjaitra sady mpivarotra friperie. Saotra tompoko. Mazava ho azy arak'izay asa izay, ny olona rehetra tsy voatery kory hihindram-bola vao afaka mitady, afaka manatsara ny asa tenany. Fa raha ohatran'ny manokana, mpanjaitra no asako, vadinasa le varotra friperie, rehefa manjaitra ny olona anjaitra ao amiko miantoka ny rehetrarehetra fa izaho main d'œuvre zany no raisiko. Noho izany tsy hitady vola aman'olona mihitsy hoe aiza na avitako an'ity zavatra ity, fa ny herim-poko zany no entiko miasa. Raha ohatra tiako anao zaitra akoatran'le an'olona hoe amidika eo amin'ny tsenako, dia le karama azoko avy amin'ny olona ihany no hividianako lamba anatsarako ny tsenako. Dia noho izay tsy ny olona rehetra voatery hoe hitady vola, ary le izy koa tsy tahotra fa eo amin'ny fiarahamonina malagasy dia enatra zany hoe misambola zany. Mahamenatra mihitsy ny hoe misambola hoe andeha hindram-bola vao afaka manatsara ny fiainako. Aminay zany tsy mety satria na reo mpindram-bola ireo raha no anontaniana ary efa nanaovanay fa nadiadiana mihitsy aza. Menatra ry zareo ny hijoro vavolombelona hoe ny indram-bola nahatonga an'le farim-piainany ohatran'izao. Amin'izany tsy fotom-pisainana malagasy ny mitrosa vola. Ramatoana mpanamboatra firavaka. Am'le hoe mindram-bola hoe matahotra hoe le famerenam-bola. Le izy zany ianao zany rehefa
hoe nindrambola ianao fantatrao hoe ivoly tsy anao mety hoe mahatonga an'le olona hoe matahotra zany izy hoe le tsy navoverina an'le vola mety tsy le tetikasa tena nampiseho an'le nindrama vola mihitsiny zany nampiasaina an'le vola ngambany na mety koa hoe nindrambola izy tany amin'le mpampindrambola hoe anaovako tetikasa ohatr'izao kanefa le vola vidanana seza salon ohatrano nefa vola tokony andeha iodina le vola dia aveo ndraiky koa mety hoe nanao kajikajy zany izy hoe andeha ahodina hoe ampitomboana le vola kanefa rehefa tonga tao an-trano nefany mety hoe vidanana sakafo nohanina le vola dia mety hoe zay mahatonga hoe le vola zany tsy ho tafaverina. Fanontaniana sao dia azonareo valiana le mpisainana malagasy ny mitrosa fa mahamenatra. Ekena tsy azo lavina nanana izay fotom-pisainana izay tokoa tsika malagasy hatramin'izay ny fiampindramam-bola dia mahamenatra mahakizy fara mampahantra izay ny endrika nahitantsika azy ankehitriny noho ny fandrosoana efa hitantsika fa tena efa miazakazaka be dia efa nivoatra izany toe-tsaina izany ka mba tsy hahatonga le findramam-bola ho lasa mahamenatra satria matetika mahatonga le findramam-bola lasa mahamenatra voakasika hatrany amin'ny vola tokony andavana ny zana-bola voakasika hatrany amin'ny tahiry fanodina voakasika hatrany amin'ny maso-karena mihitsy aza noho ny tsy fahaiza mitantana noho izany rehefa ampy ny fahaiza mitantana dia hivadika ho endrika tena hampamirapiratra antsika vehivavy mpiasa tena ny findramam-bola. Minitra ianareo amin'ny maranana ny mikasika ilay hoe aiay amin'ny mety tsy fahafahanareo mamerina an'ilay vola satria izay dia isan'ny teneninareo teo hoe antony iray mahatonga anareo tsy hamonjy mihitsy ny microfinance. Zany be dia be ny tahotra ao anatin'ny le hoe mindram-bola satria voalohany indrindra dia mampigahatra izy ireny rehefa tsy voaloha dia ankoatran'izay koa moa hitantsika tsara ireny hoe ny mpiasan'ireny mpampindram-bola ireny na microfinance rehefa tsy mahaloha ianao na tara ary dia tonga any tokantrano izy tena enatra be zany izay zavatra hoe iny misy olona tonga ao aminao fantatry ny olona rehetrarehetra fa hoe iny dia mpiasa microfinance dia tahotra foana zany ary indrindraindrindra farany dia le vehivavy mindram-bola ireny dia toy ny manao asa tery-vozona satria miasa avy roa eny izy zany amin'ilay asa fanao ny andavanandro satria tsy maintsy manao izay ivelomana izy no mamerina ihany koa ilay volan'olona. Mbola manakambara raha matodora manomboka indray zany ny fe-potoana andao azy. Manoloana an'izay tahotra izay ilaina zany tsika vehivavy mba ho matotra mba ho azo atokisana ary tsy mivadika tokony toetra ananantsika zany fefalozan'ny toetrandro zany mitsokatrosan'olona zany manana heritsaina tsara hifofotra amin'io asantsika io ka raha samy amenseho ihany ve tsika tsy aloha mamenseho amin'ny kopy vetivety dia feno seho io noho izay amenseho amin'ny tanana rano indray mitete no fenonao amin'io tadidio fa itsika me misondritra io taona ivelomantsika io fa tsy miaina io miantitra itsika miaosa miareraka ka iandry antitra ary ve zay vao hanovokovoka so lamba antitra itsika vao ratsy loaka ho vesatra ho an'ireo taranakitsika ireo indray tsika nefa tsika taty amboalohany tsy nahavahany olona n'ilay zanakitsika akory. Ray minitra Ramatobako tentsika malagasy ny hoe eriketrika mahatondra drano tsy manaiky mihitsy izy ianao manao hoe kopy tanana dia ny aly erikerika mahatondra drano no raisiko le izy ny zavatra kely sotro ranona koa izy kely azo andrandraina zavatra rehetra rehefa tena hainao no mitantana azy rehefa manana tanjony ianao hoe tia ny tanjoka tsy maintsy hotratrariko miezaka ianao zany ao anatin'izay tsy manana fanahina fa matoky fa hotratranao io dia tanteraka ao le izy fa le findramam-bola aloha dia tena tsy lasa hevitra amin'izy anado hevitra fa efatra isika maranana nyity ady hevitra mikasika ny microfinance ity ory vehivavy manahoana reny mety ho fiatraikan'izay findramam-bola sy ny fampiasana ny microfinance izay eo amin'ny tokantranontsika ianareo pomba no meko fitenenana voalohany.
raha mifetraika an'izay aloha raha amina manokana tsisy fetraikany amin'ny ratsy izy tsy mametrak'olana satria raha amin'ny asanay manokana zany no tena herin'le asa toa hoe izy zany a mamita fotsiny fa zany no tena hoe mampandroso an'le asa ao amin'ny asanay dia tsisy olana mihitsiny fa resaka le fitantanam-bola hikambananay roa ihany satria ampiseho anazy hoe reto ny vola tokony akaria reto ny vola tokony ahodina zany. Hevitry ramatoana mpanamboatra firavaka izay momba izy fa hoe tsy maintsy ilaina io microfinance io ho anareo indray ary aminy zany dia tsy mametraka olana eo amin'ny fifandraisan'izy mivadiny hoe ramatoa nahazo gros lot avy any amin'ny microfinance tsy olana mihitsy zany mivadiny a miara-miasa izy roa ho anareo ato amin'izay tsy mankasitraka izay kosa ary ho anareo move mametraka olana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady ny findramany vehivavy vola any amin'ny microfinance. Ramatoa Liliane misaotrana amin'ny fitenenana tena mikorotana tokoa ny tokantrano anatria an'izay zavatra izay satria nahoana rehefa tsy mahay mitantana vehivavy anatria an'le zava-misy a mahita le vola be dia ravikaviny ny vola iny a dia lasa mandeha amin'izay tsy izy tsony nampiasaina an'le vola. Hoy sitraka ka eo indrindra le fitantanana zany a ilaina matotra matoa ianao vehivavy mpandraraha dia efa manana ny fitantananao a le vola indraminao zany raha nindram-bola ianao fa ny andro zao krizy dia tsy araka le nieritreretanao nefa ny fandehan-tsenanao ny fandehan-tsenanao ny volan'olona nindramina tsy maintsy aloha ianao andeha hitaraina rian-dramose hoe le vola takizao mba feno kely fa tsy ampy ese dia latsa no azonao satria ianao no teanao an'io dia ianao no mibaby samyrery an'io hoe satria tia nindramo dia tsy maintsy za dia miezaka dia lasa ohatry ny asa tevozina le satria miasa indroa foadeo be zao ianao ny ao atokantrano efa atrehanao amin'ny mahavehivavy rem-pianakavinanao fandraharananao hoe tsy andaniny raha mise koa mbola eta mavesatra etsy akilany a rerak'izay fa aloha le anseho ihany nampiasaina. Mbola manana olazaina anga i Liliane sa i Alisa? Liliane mbola manana olazaina mpanotra i ramatoa Liliane momba le hoe fampikorotana anaty-tokantrano misy mihitsy ny lehilahy zany a mampirisika anao amin'le ahindrana vola nefa ny vola iny rehefa tonga ao tokantrano a dia lasa izy ihany mihinana an'le vola avy eo a sikiriny zany le vola dia alatsikelikely nefa tonga n'le fotoana andoavan'le vehivavy le vola dia lasa le vehivavy ny anteran'le vola zany tsy maintsy metehitra any amin'ny vehivavy daholo ny zavatra rehetra no fatotra za satria le vehivavy avy eo dia mialangalana fotsiny le lehilahy satria lany le vola hoe ianao no te hisambotra any amin'le mpampanjana le mpapindram-bola ko ahoana moa ijerako amin'izany zavatra izany dia lasa miala izy avy eo a tsy miditra amin'iny dia lasa le vehivavy avy eo lasa marary sany le vehivavy avy eo ka lasa ohatrany hoe tsy milambona tsony ny sainy na le zavatra ataony fandrarana dia lasa perte avy eo. Hoana indray ny andraisantsika pomba an'izay indray a dia toetsaina mialohan'ny indramanao vola voaporofinao tamin'ny vadinao tokoa ve fa ianao io dia tena olona vonina hifofotra vonina hiasa ary mahay mitantana toetsaina tokony hanananao zay raha indram-bola ianao. Tsy tapitra ny fotoanantsika andao fitinina zany a ny fizotra ny ady hevitra toa ny zava-dehibe ao anatiny dia izao rehefa indram-bola ianao dia mila fahaizana zany fahaizana mitantana voalohany indrindra tsy maintsy mahay mitantana ianao vao mahasaha dia indram-bola any amin'ny microfinance dia hoe ianao hoe tsy mahay an'izany a ry zareo amin'ny microfinance mampianatra an'izany etsika faharoa tsy maintsy mahay manao tahiry ianao vao mahafaka mindram-bola any amin'ny microfinance ary ho amin'izany ihany koa ny ampisiny microfinance haza be ahiahy fahatelo farany a dia tsy maintsy olona efa mahay manao tetikasa vao samy indrana any amin'ny microfinance dia ampirisihana ny vehivavy fa manampy be da be ho amin'ny fampivoarana ny fiainany a ny findramam-bola any amin'ny microfinance ho an'ireo vehivavy miasa tena. Misaotra betsaka antsika ara naharitra hatramin'ny farany isaorana be da be ry zareo avy eo amin'ny fandarana sababe eo angatantsika tehaka kosa angampizay.
misaotra anareo ny tontolona fotsy na andro na masaka nyity fotoanantsika androany ity ianareo vehivavy mahazo ny sitraka ao amin'ny fandarana sababeo ihany koa miara-miasa akaiky amindry zareo isorana be da be nareo vehivavy mpiasa tena nafoy an'ity fotoana ity izay fotoana tokony hiasanareo. Ny télévision record ihany koa dia mbola sasatra ny isorana satria dia nahafahantsika mapita izay hevitra rehetra izay ho an'ny mpijery ny télévision record. Misaotra tompoko lahy sy tompoko vavy makasitraka atsika rehetra ihany koa naharitra hatramin'ny farany.